Ahina ny fiakaran'ny viditsolika amin'ity volana Jolay ity. Mbola ho avy ireo fiara lehibe fitateram-bahoaka avy any Chine misy 10 nafaran'ny CTU. Mitaky ny fandoavana ny karamany ny Sempama. Ny faran'ny herinandro izao dia hiverina angatsiaka indray ny andro raha ny nambaran'ny sampana mpaminaviana ny toetry ny andro. Ankafaliana trano tomboko lasy tomboko vavy ny tsidina ny tokantranao amin'izao hariva izao. Manasanao indray ary anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Efa hita soritra eny rehetra eny sahadiny amin'ny mety hakaran'ny viditsolika amin'ity volana Jolay ity. Efa tapitra mantsy ny fepitaona ny fanarahan'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny solika sy ny fanjakana ny 3 jona lasa teo. Nanao fanadidina mahakasika izany ny mpanao gazety ny Cool TV. Fa antony iray voalaza fa ampiovan'ny vidin'ny solika ihany koa indrindra ho an'ny gazoil ny fanafarana ilay solika misy tahana sofra ambany izany hoe 500 particules par molécule. Io karazana solika io mantsy no fenitra tokony arahina amin'ny fananjarana ankehitriny no izy tsy mandoto tontolo iainana kokoa no sady mitsinjo ny fahasalamana raha toa ka 5000 particules par molécule no mbola ampiasaina eto amintsika ankehitriny. Mbola eo ampandiniana ihany koa ireo voakasika amin'izay sehatra izay amin'ny fomba ampidirana io karazana gazoil vaovao io. Ankoatr'izay dia manome toky ny mpanjifa ny avao amin'ny OMH fa misy hatrany ny fanaraha-maso sy ny fitsiriana atao amin'ireo solika miditra eto amintsika ka tsy atahorana ny kalitaon'ny solika. Raha toa kosa ka misy olona sendra olana avy amin'ny solika dia azo atao tsara ny mampandre avy hatrany ny OMH ka izy ireo no mandray andraikitra amin'ny fanaraha-maso ilay toby voatondro ho ny varotra solika tsy ara-dalàna. Maro amin'izao fotoana izao no manao fitakiana noho ny tsy fiheveran'ny fanjakana azy. 7 volana izao tsy nandraisan'ireo mpitsabo mpanampy na paramètre ny tambo-karamany ka anatanteraka hetsika fanairana izy ireo raha ampitso. Fa na dia tia ny namana Martson. Misaviritaka tanteraka ny sehatra politika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Izay zavatra nokasaina tsy misy tanteraka sy tsy misy tomombana avokoa. Teo ohatra ny resaka momba ny fifidianana izay sady tsy nahita ambaliny ny amin'ny hoe membotra ity fifidianana ity na mijanona amin'izay daty teo aloha teo izay ihany. Ary dia mijanona samy resaky ny mona sy marenina ity resaka ity amin'izao fotoana izao. Ka mahatonga an'ireo fikambanana maro isan-karazany sy ny atoko politika maro hetsika satria tao anatin'ny 7 volana dia tsy nandray ny karamany intsony ny tenenivon'ny paramède na ireo mpitsabo mpanampy manerana ny Madagasikara. Ny antony dia tsotra ihany. Teo ny fitakiana izay napetraka izy ireo nandritra izay 7 volana lasa izay ary tsy nisy namaly na ny tenenivon'ny ministeran'ny fahasalamana na ny tenenivon'ny tompon'andraikitra mpanjakana ambony ihany koa izay efa nandefasan'izy ireo ny taratasy mahakasika izay rehetra izay. Raha ny hita aloha dia anao ny fitokonam-be ihany koa izy ireo ho amin'ny raha-pitso ary aoriana izay no anapahana n'izay zavatra mety hitranga amin'ny fitokonana faobe manerana amin'ny Madagasikara. Panapahana karama vahaolana ve ny astozay vahaolana ve ilay conférence teny vato ka ho fanohizana ny tolona dia misy ny fampivoriana ny mpiasa-panjakana rehetra 3140 no natolotry ny fanjakana izay eritreretina hoe tsy ho vitany tamin'ireny fotoana ireny fa nentina namonoana hafa noho izany na ny 1200 na ny 3140 dia samy mbola sy aty am-paosiny paramety fa dia hitohy ny tolona mandra-pivaly an'izay fitakiana ny sy andrariny apetraka amin'ny mpiasa-panjakana rehetra sy akanavaka. Tsara mampafantatra fa ity dingana natao ho fampafantarana ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny ministeran'ny androm-panjakana misy eto Madagasikara ity dia ho fanairana sy ny mba hijeren'izy ireo akaiky ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy tokony atao akilabao satria dia hain'ny vahoaka tokoa izany paramedy eto Madagasikara izany. Eritaona izay no nisin'ny fitakiana nataon'ny Sempama na ny sendikan'ny mpampianatra saingy mbola manjavozavo hatramin'izao ny tsy fandraisan'izy ireo karama ny ambangivangon'izay vaovao izay no tantery ny namana Martson. Noho ny antondravatra maro isan-karazany dia manambana ihany koa ny fitokonana maro isan-karazana eto Madagasikara ary efa saika misy any amin'ireo faritra ivelana na Alamanga izay rehetra izay. Ho amin'ny raha-pitso dia netsika izay ataon'ny cellule de crise izay anairana ny vahoaka malagasy sy mipitondra ihany koa manoloana ny toetra raha-politika misy eto Madagasikara. Toraka izany ihany koa ny fitakiana ataon'ny nenivon'ny Sempama, ny fitakiana sy ny amerenana tsy misy atakandro ny karama izay notapahana tamin'ny fomba tsy manara-dalàna sy andraisan'ny mpampianatra FRAM ho mpiasa-panjakana raikitra no takin'izy ireo
manoloana indrindra ny tokotany malalaka ny efop etsy amin'ny 17 hektara. Eninjato sy arivo izy ireo no niraisina dia manerana ny sisiko rehetra, tsy pihana tsara hoe manerana ny sisiko rehetra dia naranisana tatitra fa tsy arak'le masotsivana ny fanarahana ny nandraisana an'ireo le eninjato sy arivo ireo amin'ny ankapobeny, fa dia resaka trano an-trano sy risorisy fotsiny. Ao ny havan'ny chef Sisco, ny havan'ny train, ny havan'ny ministra sy ny tompon'andraikitra maro isan-karazany sahala amin'izany. Reny rehetrarehetra reny zany no anairanay ny sain'ny mpampianatra, aneranay ny tompon'andraikitra ao ministère fanabizam-pirenena, ary anairanay koa indrindrindrindra ny fiarahamonina manontolo satria dia tena kitro farany fampandrosoana nge zany fampianarana sy fanabeazana zany, kanefa maninona no atao tahaka an'izao. Dia misy ihany koa le dina sy velorano ny fanaovana, ary nampatsiavin'ny namana manerana ny nosy zany ny dina sy velorano ny fanaovana dia hoe tsy misy manao asa tomombana araka ny tokony ho izy sy ara-dalàna raha ohatra ka mbola tsy mivaly ny fitakiana izay natao amin'izao fotoana izao. Averiny hoe ny ivon'ny fitakiana dia mpampianatra fram mbola tsy izy kototanina kely ary ko dia mbola mitoy zany ny tolona hoan'ny Saint-Pama. Tsara mampafantatra fa ty hetsika ity dia hetsika voalohany ho fanomboana ny tolo le fanatao nandritra izay heritaona izay, satria tao anatin'izay heritaona izay tokoa no tsy nandraisany teny anivon'ny Saint-Pama karama intsony mandraka kehitriny. Mbola manamafy ny fangatahany hatrany ireo mpanamaritra ara-panjakana na inspecteur d'État amin'izao fotoana izao mandrapifaly ny fangatahan'izy ireo. Nampivory ny mpanao gazety moa izy ireo anio hariva nanazava ny mahakasika izay, fa nampanazavana hoentiny Nalsosombiniaina. Efa tamin'ny volana Mey teo no nanomboka ny fampiatoana ny asa eo anivon'ireo mpanamaritra ara-panjakana, fa napakevitra izay miompana bebe kokoa amin'ny fitakiana ny fampitomboana ny isan'izy ireo atao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny famerenan'ny fifaninanana ho fidirana mpanamaritra ara-panjakana, ny amerenana koa ny asiny sy ny didy manamarina ny fisiny ary ny fampiakarana ny marikarama izay tokony ho raisin'izy ireo. Mbola minitsy mahare izany anefa ny fanjakana ka andray fanapa-kevitra entitra izy ireo raha toka tsy mbola mivaly atoato izany. Mbola mangataka zahay fihonana amin'ny président transition satria rehefa reo olona autorité telo nytenenako taminareo teo mbola mitrainina le zavatra aleonga ambany amin'izy tompon'andraikitra faratampony ka dia hoe regny fagnazava izy zone ny antony izy ty monsieur le président zahay koa tsy mahazo ato tena le fondement revendication neve ny voatatitra agny aminy sa zavatra hafa. Tsy marina ihany koa ny filazana fa vesatra ho an'ny fanjakana ny fandoavana ny marikaraman'ireo mpanamaritra ara-panjakana ho iatrany ity filoha ity satria dia efa tamin'ny taona 2024 no nisy ora-bola manokana ho azy ireo. Manana anjara andraikitra goavana amin'ny fanaraha-mason'ny fampiasam-bola mpanjakana ireto farany ka isan'izany ny fanodikodinam-bola. Tsy afaka ny ho tanterahana amin'ny atsakany sy andavany anefa izany raha toka mbola vitsy anisy izy ireo. 20 mantsy ny tokony ho isan'izy ireo raha toka mbola 30 ihany ny mpanamaritra ara-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny CES ihany no fitsarana ambony indrindra eto Madagasikara ka izay lalana voakany ihany no ekena raha nilazany mahakasika ny fangatahan'ireo kandida 7 mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats Ramatoa Lalora Valomanana tamin'ny fampivoriana mpanao gazety ao amin'ny trano fonenany io hariva io. Teny an-toerany Dina Andriamampianto nitondra amintsika ny mahakasika izay. Ilaina trano ny fanampinana na io avy any ivelany na avy eto toerana mba ahafahana manatanteraka ny fifidianana ho Ramatoa Lalora Valomanana raha nanontanian'ny mpanao gazety raha toka ny fanjakana no ikarakara sy amatsy ny fifidianana. Manoloana ny fangatahan'ny kandida ao anatin'ny vondron'ny kandida ho filoham-pirenena ny amin'ny tokony analana azy telo mianaka izay anisan'izany Ramatoa Lalora Valomanana dia toy izao kosa no nambarany. Tsika zany manana ny CES efa fitsarana ambony indrindra atao amin'ny firenena dia efa nanaiky isika azy lalàna navoakany ihany no eketsika zany. Mahakasika ny fionana atapo ny karakaran'ny FFKM kosa dia toy izao no navaliny. Amiko zany araka ny teneniko anareo zaho olona finoana ka ny fanaovan'izay fivorian'izay zany tena anisan'ny zava-dehibe mihitsy ananany isian'ny fanantenana ny filaminan'ny firenentsika. Tsy afaka ny olon'olom-pona kosa Madagasikara raha ny nambaran'Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo. Tsy midika noho izany fa andany tsy ara-iasa amin'izy ireo ny mouvance Ravalomanana. Amin'ny fomba ahoana moa ilay lazantsika hoe isy CES vaovao rehefa lalàna malagasy lany tao amin'ny parlemanta ny fametrahana ny CES
ary mazavako ihany koa fa ny lalàna zay avoaka ny CES dia tsy azo itovirana ary tsy azo ivanozana. Zay tsy mifeny mihitsy hoe tsy hiara-iasa amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena. Tsy afaka iolon'olom-poana Madagasikara indrindra amin'izao fotoana ny fanatolotoloana izao. Ireny rehefa tsy sanatria ampiditra tsika malagasy amina krizy vaovao. Raha ny birao ny lampantanana tao alakamisy anaty vato distrikan'ny Betafo notikana ny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo ny herinandro lasa teo dia mbola lampantanana ihany notikana ny omaly tao Betafo atapy-tanàna. Fanahy ny fanazavana avy hatrany. 10 tamin'ireo komina 70 ao amin'ny faritry Vakina Karatra no efa nahavitany primatiora lefitra miadidin'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany fotodrafitrasa ka isan'izany ny komina ambony vohitra Betafo tamin'ny tindray mitoraka ity. Tao anatin'ny fitokanana izany fotodrafitrasa izany ireo tompona ndraiky mpanjakana maro any an-toerana sy ny praiminisitra lefitra izay nanamafy hatrany ny fangaraharan'ny fitantanam-bola-mpanjakana mba hitondra ny fampandrosoana marina ho an'ny firenena. Samy tompona ndraikitra isika raha misy ray tamintsika ireo zany tsy nanao ny asany dia verimaina ny volam-bahoaka, sahirana ny vahoaka satria zavatra tokony azahoany tombotsoa, azahoany fotodrafitrasa, anasoavana azy nefa very eny an-dalana eny. Misy ireo famatsim-bola tazantsika taty miodikodina eto betsaka ireo famatsim-bola azo avy any velany. Ny tanjona dia tsotra ihany mba rehefa misy famatsim-bola azo avy any velany dia mba ho ampiasaina marina ho antsika vahoaka malagasy sy ho an'ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Tsy ny salasala ny lehibe ny faritra ny lazany olana mianjady amponina ny antoerana dia ny tsy fandriam-pahalemana izay nasiany praiminisitra lefitra teny ihany koa. Antsoavo no ataonay, ilaina ny fitaovana, ilaina ny rehetrarehetra ho an'ny mpitandro ny filaminana fa raha ohatra ny saina ny tsy miova, ny tsy mahatsapa fa tsy mendrika ary tsisy antony etsotsika an'Andriamanitra isan'andro isan'andro nefa ny ampidontsika dia andeha hangalatra tsy mety zany raha tsy zay ny miova. Dia na inona ezaka ataontsika eto araka lazaiko teo hoe na asitsika mpitandro amin'ny filaminana isan-tokantrano ary dia hisy foana zany toetra ratsy zany. Teo ihany koa ny fangatahana fiara lehibe hitatitra ny fako izay tetikasa mbola hodiny ihany primatiora. Mbola toy ny etsika ho an'ireo mponina eny ambany tanàna ihany dia ny fokontany tetezana afovoany indray no notsidin'ny consul de Monaco androany taorian'ny fokontany anosy zato ny herinandro lasa teo. Fanahy ny fanazavana avy hatrany. Ny fokontany tetezana voany faharoa indray no nahazo ny tombotsoa amin'ny hetsika fizarana bodofotsy avy amin'ny masoivony Monaco androany. Bodofotsy miisa 200 hatrany moa no nozaraina ka tonga nakizany avokoa ireo izay nisoratra anarana tena anivon'ny fokontany. Zazalatsaka ny 5 taona no nahazo itony bodofotsy itony ka tsy nasian'ny fokontany saranga ny fizarana izany. Namaly ny antso ary tapitra vetivety ihany koa ireo bodofotsy nozaraina araka ny fandaminana nataony teo anivon'ny fokontany ny tetezana voany faharoa ity. Ity ny fokontany manaraka nanatotosaina ny hetsika fizarana bodofotsy tanterahany masoivony Monaco ka mbola andeha amina faritra hafa izy ireo isan'izany ny any Ampasika, Isotry ary Besarety. Ny faran'ny volana Jona lasa teo no tokony ho tonga ireo fiara lehibe nafarana avy any Chine saingy tsy tanteraka izany. Tsy tapaka nefa ny tetikasa momba ny fanovan'ireo fiara mpitatitra ho an'Antananarivo renivohitra fa tara fotsiny ihany ny fahatongavan'ireo fiara. Fa na dia adiny inona rindra Randrianao manana. Miandro fanaovan-tsoniny tompona andraikitra ary volana aorian'izay no tonga eto amintsika ireo fiara vaovao miisa 4,700 ireo antota taratasy voaray saingy 500 hatreto ny fiara nafarana mba hialana amin'ireo izay miaran-daharana noho ny fahasairana sy antony maro hafa raha nambarany filohan'ny CTU Andriambintsolombora Bernardin. Noho ny toedra raha misy ankehitriny no antony tsy hahatongavan'ireo fiara vaovao mitetikasa momba ny fanaovana ny bus ho an'ny Antananarivo renivohitra tamin'ny farany volana Jona teo. Raha malala ny toedra raha misy eto amin'ny firenena zany dia fantatra fa satrotra dia satrotra ny mandritsy lahatra amin'izao fotoana izao fa izay no nahatonga ilay fahatarana. Izany na tsy izany efa ho avy ny fanaovan-tsonia amin'ny fanarana miaraka amin'ireo mpamatsy vola, miaraka amin'ny fanjakana sy ny mpandrahara pitaterana. Tsy afaka mitondra entana ireo bus vaovao ireo fa mahazaka olona 520 ary 520 ihany no mitsangana. Raha ny fitoanana fifamoivoizana no ahiny mpanjifa dia nanamafy ny komity miandraikitra ny tetikasa fa efa nisy ny fanadihadiana natao mialohan'ny fanafarana ny fiara vaovao.
hoanay opérateur dia atakalo ny bus tranainy ajanona dia solona bus vaovao ny resaka embouteillage ozy nareo teo dia le bus eny tsy lava fa 7 mètre 32 tsy dia tena lava izy io voalohany indrindra zay ary izy io manaraka ny cahier de charge navoakan'ny commune urbaine Antananarivo fa fandaminana n'izay le embouteillage zay dia iarahana ampitandro filaminana sy ny commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ny mpandraharaha fataoko ngamba fa tsy tsisy ny embouteillage fa isy fiofanana tao ho an'ny mpitatitra ao aorianan'ny fanaovan-tsony ka tsy nahilika ihany koa ireo mpandraraha-pitaterana efa miasa ankehitriny izany. Isy fiofanana tao amin'ny mpitatitra ao aorian'ny fanaovan-tsony ka tsy manilika an'ireo mpandraraha-pitaterana efa miasa ankehitriny izany. Misy arivo ireo asa teraka ity tetikasa ity ka voakasika izany avokoa ny mpiasa amin'ny fitaterana rehetra. Tsisy intsony ny zavona raha ampitsy vao maraina satria dia hiafana ny andro raha ny eto andrenivohitra no resahana. Raha ho an'ny maripana ambany indrindra dia antidina ny 10 hatramin'ny 1.10 degré ho an'ny eto andrenivohitra. Ho an'ny Antsirabe kosa dia 9 hatramin'ny 7 degré. Ho an'ny Alakamisy Zoma kosa indray dia somary hidiny izany maripana izany ka hatratra hatramin'ny 9 degré ny maripana ambany indrindra eto Antananarivo saingy hiverina fampana kosa izany ho an'ny faran'ny herinandro. Hivadibadika hatrany araka izany ny toetry ny andro amin'ity herinandro ity raha ny nambara ny sampana mpaminavina ny toetry ny andro etsy Ampandrinomby. Amin'izao fiazakazaky ny fandrosoana izao dia miendanja ny famakiam-boky. Mitarika hatramin'ny fikatoana tranomboky mihitsy ary izany. Maro amin'ireo tranomboky anefa no afaka manome fahafaham-po ireo mpianatra na eo amin'ny fialamboly na eo amin'ny fanovozam-pahalalana. Iray amin'ireny ny tranomboky munisipaly. Hita eto avokoa rehefa karazam-boky na boky fialamboly na boky fianarana eny fa na hatramin'ny gazety mpanjakana aza. Misokatra ho an'ny rehetra ity toerana ity ka tsy mifidy na kely na lehibe na mpiasa na mpianatra. Tsy akanavaka zany zay mijato na ho an'ny mpikarika io na ho an'ny mpianatra io na ho an'ny mpialavoly io ohatra hoe le boky kely bande dessinée ny an'ireny zany sy ny roman. Ny mpianatra eo anelanelan'ny kilasy fahatelo sy ny kilasy famaranana no saika miditra eto amin'ny tranomboky munisipaly. Misy ny tonga mamaky boky ary misy ihany koa ny tonga mianatra. Ao kosa ny maka sy manatitra boky fotsiny ihany. Ankoatr'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga fototra ireo dia misy mpianatra vitsivitsy avy amin'ny ambaratonga ambony tonga mijery boky eto. Tsy mahasana an'ireo le toerana zany ho an'le mpitsidika intsony ny tranombokintsika. Tsy maharaka fa dia indrindrandrindra ao akatiky ny fifidian'ny fanadinana izao dia tena lakebe foana. Totran'izay ny azo ilazana azy. Afaka miditra ho mpikambana eto amin'ny tranomboky munisipaly ihany koa ireo izay te haka boky entina mody ary saika maimaimpona ny fanaovan'izany. Dia iny ihany koa no entina indray mamarana iny fampahalalam-baovao iny. Isaorana ianao naraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny tanabote 67 hektara atsimo nanao ny tareny sy ny taovolo. Tsy adino ihany koa anefa ny quadrony fampefoloana ampiakanjon'ny tenanay. Ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia manome fotoana anao indray raha ampitsy toy izao. Veloma tompoko.